Mikasika ny gouvernement vaovao ny teo ihany no avadibadika dia manamarina le teny lazaiko foana hoe tsy misy olona tsony andamosy n'io filoham-pirenena izany hoe tsy manana manam-pahaizana tsy manana tanora relève tsony le HVM ka ny teo ihany ny avadibadika ny mikasika ny firafitry ny gouvernement aloha zany narafitra mba hanomanana an'le 2018 ny premier ministre no natao ministre de l'intérieur natao ministre de décentralisation dikan'izay zany efa miomana sahady an'le fangalaram-bato hitanareo koa fa ny ministre ny industrie amizao dia lehibe na chambre de commerce tany Fort Dauphin dikan'izay zany efa fanomanan'ny président Hery sahady an'le zone économique spéciale an Fort Dauphin hoentina hamarotana tanindrazana hahamoramora ny fananganan'ireo mauricianina industrie any amin'ny toerana ka eto aloha dia miteny kosa raha mbola ho tanterahan'ny filoha io famarotana tanindrazana amina mauricianina io de hijoro ny tenako sénateur Lilson hanohitra amin'ny heriko rehetrarehetra ny famarotana ny tanindrazana satria hiteraka fampidirana fitaovam-piadiana eto io hiteraka halatromby hitsofoka ao amin'io zone économique spéciale io hiteraka trafika illicite na vatosoa sy ny harena rehetrarehetra eto Madagasikara ka hanakorontana atsika io de mampitandrigny alohan'ny tenako fa tsy hanaiky moramora ary tsy hanaiky mihitsy ny fametrahana an'io za aloha tsy matoky fa hahatody an'izany 2018 zany io fitonam-panjakana satria le fitonam-panjakana zany miaina amin'ny tsy fanarahan-dalàna na ny fananganana ny gouvernement fa tsy ara-dalàna ny fanodikodinana volam-panjakana efa ahitana proof misy dossier ny resaka ferana bois de rose mahavoafoka izy mianakavy ao amin'ny présidence eny misy officier général voatolona ao amin'ny présidence manao le bois de rose reny kidnapping nankay zao le affaire ny kidnapping tany Tomasina za mino fa ray volana roa volana hianjera io fitonam-panjakana